sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Ankalazaigna ny Andriamanitra re sy le zanany lay tokana ary ny fagnahy masigny fa namindra fota amintsika izy. Manolotro fiarabanantsika mianakavy zay mpagnaraka mpakafy ny onjam-peon'ny radio Fagniry. Arabaigna aby antsika jiaby tratran'ny Alahady fankalazagna ny Trinité masigny. Zay gnamezan'ny eglizy atsika loha hevitro hoe Andriamanitra tokana fa ologno telo. Orintsika amin'ny tenin'Andriamanitra arosin'ny eglizy amintsika amin'ity andraniany ity ny famoaboasagna io loha hevitra io arahin'ny fampianarana sy toritenin'ny archevêque Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Ka andaotsika iara iombom-po iaraka ivavaka. Vakiteny masina voalohany boky oabolana. Izao no lazainy fahendren'Andriamanitra nanana ay hatramin'ny fiandohan'ny lalany ny tompo dia talohan'ny asany ela indrindra. Efa niorina hatramin'ny mandrakizay aho hatramin'ny voalohany talohany ny andohan'ny tany. Tamin'ny namoronana hay dia tsy mbola nisy ny antsana, tsy mbola nisy ny loharano ny toeran-drano. Talohany nanorenana ny tendrombohitra, talohany avona dia efa teraka ao. Fony tsy mbola nisy nataony na ny tany lemaka, na ny zavatra iforonany vovoko izao tontolo izao. Efa teo ao. Fony izy nandamina ny lanitra, fony izy nanorotra faribolana tambony ny antsana, fony izy nampitoetra ny raona eny ambony, sy namolaka ny loharano avy amin'ny antsana, fony izy nanisy faritra ho an'ny ranomasina mba tsy hoaran'ny rano ny morony, fony izy nandatsaka ny fanoneran'ny tany. Izao dia niasa teo anilany, niravoravo isanandro, nilalao teo anatrehany mandrakariva, nilalao teo amin'ny gilobiny taniny, ary nahita fafinaretana teo amin'ny zanak'olombelona. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorina ny Andriamanitra. Ifikatsika tao amin'ny
Vakteny masina faharoa, taratasiny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina avana, efa noamarinina noho ny finoana isika ka miavana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay azahoantsika manatona ampinoana izao fahasoavana itoerantsika tsara izao sy mifaly ampanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy izany ihany, fa ny fahoriana aza dia ifaliantsika koa, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ny faharetana mahatonga atsaram-panahy voazatoetra, ny atsaram-panahy voazatoetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana tsy mba manodoka satria efa voarotsaka ao am-potsika tamin'ny fanahy masina nomenantsika ny fitiavan'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ne Andriamanitra. Evanjely masina nosoratan'ny Masindady Joany ao amin'ny toko 17. Tamin'izegny andra zegny, i Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe: mbola mananjavatra betsaka ho lazaigny aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa rehefa tonga ny fagnahy fahamarinana, dia izy no hitaridalagna anareo amin'ny marigny rehetra, satria tsy teny ho azy izy, fa izay rehetra ho reny no lazainy, ary ny zavatra ho avy no ambarana aminareo. Anome voninahitra ahy izy,
satria andray ny avy amiko ka agnambara izany aminareo. Izay rehetra anagnany raiko ka izany no nanaovako hoe andray ny avy amiko izy ka agnambara izany aminareo. Izany ary ny teneny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, tamin'ny alahady lasa teo sika dia nanantitrantitra rehefa nankalaza ny Pentekoty, engany izay fankalazana zay ho isika asapasika ny asan'ny fanahy masina. Ka ny asan'ny fanahy masina ho isika dia izy mampiombona antsika amin'Andriamanitra ka mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra ao amin'ny Trinité masina. Ka izay indrindra no ankalazay sika rehefa mandray batemy sika, batemy mahatonga sika ho zanak'Andriamanitra, asan'ny fanahy masina izay. Karaha izay koa nampisahivo sika fa izay fanahy masina izay dia mankahery asika ka na dia eo azan'ny zavatra maro mety mitranga eo amin'ny fiainansika, mety mahakivy asika, dia feno fanantenantsika satria ny fanahy izay ao amintsika dia ilay fanahy nanangana an' Jesoa ho velona. Ka noho izany feno fanantenantsika ary dia mpamafy fanantenana eo amin'ny mpiarabelona amintsika, na dia maro aza ny zavatra araka nylazaisika teo mety manahirana, mety mahakivy, fa feno fanantenantsika satria etan'ny fanahy masina mankahery asika ilay fanahy nanangana an' Jesoa ho velona. Karaha izay koa ny fanahy masina no maniraka atsika ho mpamafy fiadanana satria ao amintsika ilay fanahy mampiombona antsika amin'Andriamanitra, ilay fanahy fitiavana. Ka izay indrindra amin'izao alahady izao ankalazasika ny Trinité masina, Andriamanitra tokana olona telo marina sy takatra ny saina izay mistery izay matetika sy dia anazavan'izay loatra aho eto, fa io anefa ny tena mampiavaka ny fivavahantsika, io finoana ny Trinité masina io. Ny fivavahana hafa dia sy mankatoa an'izany mistery lazaisika zay, Andriamanitra tokona telo, izany hoe ray, zanaka sy fanahy masina. Sy hoe zarazaraina ny Andriamanitra, tokan'Andriamanitra, fa olona telo izy, izany hoe miombona ho iray. Ary zay no asongadiny izao alahadiny Trinité masina izao, ary zay no antony mahatonga ny fankalazana ny Trinité masina manaraka ny Pentekoty, satria ahafahasika tokoa mibanjina an'izay Trinité masina izay. Asan'ny fanahy masina ao amintsika no atakarasika an'izay misteriny ny Trinité masina izay, araka ny nampianariny i Jesoa. Ary Jesoa raha teo nilaza ho avy ny fanahy masina anampy anareo ahasapa zavatra maro mbola sy hainareo. Ary inona moa no ahafana mampisongadina an'izay hoe tokana olona telo miombona ho iray izay, satria Andriamanitra dia fitiavana. Ka ny fitiavana dia tsy azo zarazaraina maro, fa azo ivelomana maro. Ary izay fivelomana izay no ambarany fiombonany Trinité masina, ray, zanaka sy fanahy masina. Ary izay no antony anovasika ny famantarany any azo fizaliana, manambara an'izay fivelomana, an'izay fitiavana zay amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina, manambara ny fiombonana ao amin'izay fanahy masina izay. Karaha izay koa isika rehefa mamarana ny vavaka ataosika voninahitra ny eo an'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina, satria ao aminy sy miaraka aminy ary ao aminy no eavian'izay voninahitra zay ao amin'ny Trinité masina. Ka izay indrindra no ankalazaisika amin'izao alahady fankalazana ny Trinité masina. Marina isaky ny alahady sika, isaky ny mivavaka arak'izay voalaza zay dia mibanjina ny Trinité masina, fa tian'ny Eglizy kosa nefa amin'izao alahady izao mba
andinika bebe koa an'izay mystera lehibe izay nilazaisika teo mampiavaka asika amin'ny finoana hafa ary ao no anovozasika an'izay maha kristianina asika maha EEV sika maha eglizy asika de tandidon'izay trinité masina izay ary izay ny fahendren'Andriamanitra hatramin'ny voalohany sy takatra asika olombelona izay fa ambaran'ny vakiteny voalohany bokony olona dia talohan'ny andohan'ny tany de efa teo ny fahendrena lay fanazavana ataosika lay fampianarana nataosika teo ary mifototra amin'izay hoe Andriamanitra tokana olona telo ka ny fanehoany azy no manambara an'izay mahatokana olona telo azy Ray, Zanaka sy Fanahy Masina kanefa iray ihany izy satria Andriamanitra dia tokana ka sy azo sarisarana fa ny fanehoany an'izay misy ny ray araky nilazaisika ray be famindrapo mpamela helo Zanaka lainy nanambara an'izay ray be fitiavana be famindrapo ary ny Fanahy Masina dia lainy resitsika ka mahatonga asika ho zanak'Andriamanitra olo raika ao aminy ary dia izay no mahatonga asika ary miombona tanteraka ao amin'ny Trinité Masina dia iombona asika amin'ireo izay ambany fiarovan'ny Trinité Masina fandrindra ireo pretra izay miasa eto amintsika izay mizara an'izay Fanahy Masina izay mizara an'izay fiombonana ao amin'ny Trinité Masina izay entaniny Fanahy Masina ry Andriamanitra ray io ankalazana an'io tokoa miaraka amin'ny fitiavana mampiray an'Andriamanitra tokana olona telo Ray, Zanaka sy Fanahy Masina ny Trinité Masina ka miray fo izahay kristianina rehetra miray fo izahay miombona amina amin'ny Trinité Masina ka rosay aminay ary ny fahasoavana mba hahafahanay tokoa mitory amin'ny fiainanay manontolo fa fianakaviam-ben'Andriamanitra izahay ola raika ao amin'ny izahay eglizy olona velona manorina ETA eglizy tranon'Andriamanitra ka anjakan'ny fifankatiavana ry Ray, Zanaka sy Fanahy Masina anjakan'ny fitiavana ao amin'ny Trinité Masina tokoa ny izahay kampio izahay ampiray ny olombelona rehetra ao amin'ny fitiavana ao ka irodana zay fisarasarana rehetrarehetra ary dia ireny efitrefitra vokatry ny fahotana reny dia hopotika ka enganie olo raika ao aminao izahay ary ny fitiavanao anentananay mandrakariva ka tonganay hofanasina sy fahazavana ka zary Kristy mpiarabelona tokoa eo amin'ny manodidina anay aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy efitrefitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy
dia sambatra atsika mahasafan'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Seul,